Abio an Jehovah ianareo ry olo-marina, fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderana Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valia torofolo, mihira firam-baovao azy, mitendry tsara amin'ny feo fifaliana. Ho fanovoantsika ny fotoana dia ataontsika ny laharan-kira 780 ampidino eto anio. Iaraka vavaka sika tompoko. Rirenay zany an-danitro, mbola misaotra anao indray zahay satria nomena an'izao sabata hariva izao, ahafahanay midera sy mankalasa anao indray amin'ity hariva ity. Ka angany Andriamanitra izay zavatra ataonay eto amin'ity androany ity dia mba voninahitra ny anaranao irery ihany. Dia misaotra Jehovah dia tononay sangatanay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Anterina trano ny fiarabanantsika tsirairay avy nahatratra ity sabata hariva ity. Iaraka eto sika mandritry ny fotoana maromaro. Iova kely ny fandaharantsika tsy toy ny mahazatra. Ka toy izao ary misy fandaharana vaovao izay mitondra ny lohateny hoe mizotra ao amin'ny fahombiazana. Izay no rahantsika voalohany miaraka amin'ireo tanora. Manarak'izay dia ny fandaharana izay efa mahazatra antsika
mankasika ny fahasalamana tsy adino ihany koa ny ankizy ary farany a dia ny vanjim-panahy izay hiatrehantsika ny herinandro vaovao ka mialohan'ny hidirantsika amin'ny fandarana voalohany ary a dia andeha isika anaraka hira anankiray. Sautranao fatsapako ilay fitiavanao zay tsy mba sasatra manantona isan'andro Jesu nisautranao fanambaditra efa nandao de injala fity matrany pani miamsoa Jesu misautranao fatsapako ilay fitiavanao zay tsy mba sasatra manantona isan'andro Jesu misautranao fanamaditra efa nandao de injara fity antrany pani miamsoa Silavina nelikiufati Silavina nikechakurai Nefata diavina Tesopi yonta Tesopa mera Tesopa muzi Zalauna nakaki Arikyuna naki Tesopiano, tesotsimuva, yanamurarina, aritukina, iyaudidi. Udeso, vitiavana, mandakiza, Nirakunu Naturu chumba hamuzenana Uzeso Vitiavana Mandrakiza Nolitiavaku Nirakunu Naturu chumba hamuzenana Jesu misautanao fatsapako ilay fitiavanao zay tsy mba sasatra manantona isan'andro Jesu misautranao fanamaditra efa nandao de injara fity antrany pani miamsoa mizotra amin'ny fambiazana fandaharana anankiray natokana ho an'ny tanora arahinao amin'ny dian'io ity ato anatin'ny fiarahantsika natokana ho an'ny tanora nahoana moa satria ireo tanora ireo dia manana ny fiainany manokana ihany koa izy ireo raha tsy resaka hoe ny olany iresaka hoe nofinofiny iresaka ihany koa mety ho ny fiainam-pitiavana mihitsy aza sy ny maro hafa izay tsy voatanisa ary izay ny antony izy n'izao fandarana izao anasitsika dinidinika izay hitondrana sy hitarihana ny tanora ho amin'izay fombiazana izay
anasana tanora na dia fikambanana, anasana tanora nivon'ny sekoly, anasana tanora eo anivon'ny fiarahamonina ary mety ho lasa lavitra mihoatra n'izany ihany koa aza. Fa ho amin'ity anio ity dia ireto tanora zazalahy sy zazavavy avy ao amin'ny lycée privé adventiste Rajoelson Sansoma nandrarina ireto no miaraka amintsika ao amin'ny série D izy ireto misy enina mianadahy ihany koa izy ireo iresaka lohahevitra anankiray izay isan'ny tena hoe mafonja sy resahana matetika eny anivon'ny fiarahamonina ary anyresakantsika tery aloha hoe olana nofinofy fiainana sy ny sisa dia tafiditra ao anatin'izany ity resaka ity iresaka ny amin'ny antsoina hoe conflit de génération isika na hoe olana eo amin'ny elanelan-tsalataona ny ray aman-dreny sy ny tanora izany fa melohan'ny idirantsika ao anatin'izay dindinika fifanankalozan-kevitra izay dia andeha aloha ho raisina tsiraray avy izy ireto fa mirabanareo izay ato anatin'ny fandaharana iny are avy hatrany dia hidirantsika ny fantaniana voalohany conflit de génération olana fifanolanana eo anivon-tsalataona noho ny salataona misy elanelana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka satria kaleba no efa namaly voalohany teo tamin'ny fiarabana dia kaleba no antaniako voalohany hoe tena olana tokoa ve izy io ohatry ny ahoana ny endrika isehony. Taoko misaotra anao may fitenena fahitako anazy zany dia anatin'le eo amin'le ray aman-dreny zanaka tena misy olana be satria tanatin'ny génération maromaro dia hita fa tsy mitovy ny fiainana tamin'izany sy ny fiainana ankehitriny satria tamin'izao ohatra hoe rehefa ohatra handefa taratasy amin'ny olon-teny dia mandefa postra sy ny tariny mandefa taratasy dia elaela vao azy fa ankehitriny dia efa misy ny atao hoe teknôlôjia dia efa izay le izy hoe misy olana zany eo anatrehan'le zareo génération tsy mitovy dia lasa misy zavatra tsy mifandray loatra ao anatin'ny izay. Misaotra ny kaleba endrika anankiray izao izay nanehoan'ny kaleba azy izay ny amin'ny resaka hoe teknôlôjia ohatra amin'ny fifandefasana taratasy amin'ny olon-tiny fa ho an'ny hafa ve ohatra mety afaka misy manome sary kely azahoan'ny any atokantrano no mijery hoe ohatry ny ahoana indray ny endrika isehoany izay hoe fifanolanana amin'ny elanelana salataona na génération ny ray aman-dreny sy ny zanak'izay. I Angelo? Misaotra name fiantenena. Raha amiko manokana indray moa zany ny eo amin'le elanelana moa zany dia mitoetra eo amin'le hoe fomba fisainana satria raha ohatra jerena zao ny génération taloha na hoe génération ny ray aman-drenay moa zany dia samy hafa mihitsy raisina amin'ny fomba fitafy nena ny fitafy taloha manko arahana le rebareba ary anafenana an'izay zavatra tokony hafina fa amin'izao indray misy ireo fitafy izay tsy manendrika ary normal be le izy raha ohatra hoe hiteraka disadisa amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka satria zavatra tokony afenina kosa lasa mipotra zareo koa zatra ny fiakanjony taloha hoe zavatra to dia mihaja ary montrina ary mampiseho atsarantare amin'ny endrika ivelany fijery ivelany fa amin'izao ny tanora tsy mirona amina zavatra hafa mihitsy hoe mampiseho ny zavatra tsy tokony hampiseho. Midika ve izay Angelo hoe iverina amin'ny fomba fitafin'ny Taolo isika? Raha amiko aloha dia ivelany mihitsy satria lasa mirona lasa hoe miala mihitsy ohatra hoe manipaka be an'ilay izy. Amin'izao moa zany ny efa misy an'ity lamody ity dia lasa somary sarotrarotra amin'ny tanora ny andray hoe ty zavatra ity tokony atao ary ty zavatra ity tsy tokony atao na hoe arahana. Ilo antan'ny hevitry ny tovavy isika satria matetika rehefa miresaka ranony ohatra ny raisiny Angelo teo zao resaka hoe fitafiana fanolanana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia isan'ny tovavy no isan'ny hoe voakasika betsaka indrindra manahoana ny fahitan'ilo an'izay. Misaotra name fitenenana amiko manokana ilaina zany mahita mijery point commun entre an'le izy satria tokony i-comprendre zany le ray aman-dreny hoe efa tsy tamin'izany fotoana ny ainany zareo tamin'izany le amin'izao amin'le izy hoe amin'izao efa modernisé zany amin'izao dia le zanaka koa tokony comprendre hoe efa ny ainany zareo tamin'izany le izy mety hoe satria mipetraka indray eo zany le hoe ny ray aman-dreny dia mitady izay fomba rehetra ahasoany zanany dia tokony hanana raha ohatra zao
resiko amin'ilay akanjo teo ihany raha ohatra hoe mamana neny ohatra manao hatrany amin'ny kitro kely ianao nefa tianao mini jupe hatraty apoto be dia mba mila hoe satria sady mana tia ho moderniser anao amin'izay fotoana izay no tia anaraka an'le torohevitra amin'ilay ray aman-dreny mba atao hatraty ohatra le izy azo ampiarina ve nefa izay raha ho any ilo manokana ny anontaniana hoe marimaritra iraisana zany a nen'ny ray aman-dreny lava be aty diminy jupe dia atao etoeto ohatra le izy arakaraka an'le tokantrano le izy satria raha ohatra zao amina manokana misy hoe akanjo fidino anahy ohatra nefa tsy mampalaizy anahy manao an'le izy dia ohatrany hoe tsy haiko e ohatrany hoe hafahafa be dia arakaraka le satria misy ankizy zany mba hoe mba mety aminazy foana ny rehetrarehetra hoe ay rehefa ty zany dia ty fa indrindray le izy tena tsy mety mihitsy satria tsy alaizy ianao natin'le izy ohatrany hoe hafahafa be izay tsy alaizy izay mihitsy ny todiako ary amin'ny santael aloha satria eo foana mantsy ny miteraka an'la fifanolanana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ray aman-dreny te ametraka fa ny zanaka ihany koa tsy alaizy ao anatin'izay le hoe zavatra apetraka ny ray aman-dreny izay manahoana ny fahitany santael an'izay hoe inona ny tokony atao fomba fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka mba tonga an'izay le hoe marimaritra iraisana ny zanaka alaizy ny ray aman-dreny mahatsapa-tena hoe mankatony zanany ao anatin'izay mba ahatonga izay zavatra izay mba ilama ny fahitako azy aloha mila manakina amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra sika na ny ray aman-dreny na ny zanaka avy eo rehefa mandray ny ten'Andriamanitra sika dia misy aho hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana rehefa misy fifandirana ohatr'izay ao amin'ny ray aman-dreny sy zanaka tsy tokony isy fampiakam-peo mihitsy ohatra ao an-trano fa miresaka tsotra fotsiny sika dia ny zanaka mila manaja ray aman-dreny satria izay ny ao amin'ny didy folo hoe manaja ny rainao sy ny reninao te hiverina kely ery amin'ilay fantaniana voalohany mitodika ato amin'ny edi indray hoe aiza ny olana ny tena mipetraka amin'ity conflit de génération ity ny ray aman-dreny ve sa ny zanaka ny fahitanareo azy sa ny tanora misaotra betsaka na amin'ny fitenenana raha ny amiko voalohany aloha zany ny fahitako anazy ny lavaka misy eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia samy manana na ny ray aman-dreny na ny zanaka satria raha ohatra hoe amin'ny lafiny fiakanjo zao betsaka ny zavatra mitobaka any ivelany mondialisation dia ny zanaka tokony saina hoe ity mety amiko ity tsy mety amiko ny ray aman-dreny tokony ho tonga saina hoe iainako izay zavatra iaina izay raha ohatra ny ahoana zany zako raha eo amin'ny toerany maka amin'ny toeran'ny tanora zany ny ray aman-dreny amin'izay fotoana izay manahoana iando miombo-kevitra amin'izay ve iando hoe ny ray aman-dreny ataoko anaty farangisosiny ity midina maka ny toeran'ny tanora ahatsapa ny toerana misy an'ilay tanora zany azo tanterahana ve zany faly miaratsika rehetra eto aloha zorazotao zao dia faly miara-pasina tokantrano akeo araka ny hevitra aloha dia marina hoe tokony hidina amin'ilay toeran'ny tanora ilay ray aman-dreny kanefa kosa amin'ilay alalàna zavatra tena misy amin'izao fotoana izao manko dia amin'ilay teknôlôjia satria izaho mahita fa teknôlôjia tena manapodika ny tanora tanteraka mihitsy raha tsy mahay mitondra an'ilay izy dia tokony ho izy izany hoe raha fahalalako anazy dia ny zanaka izany tokony ho mpanaja ray aman-dreny foana tsika zanaka ny tanora izany tsy hahitondra fiainantsika mihitsy tsika nanao ahoana fa tokony hanaja ray aman-dreny foana angamba tsy misy ray aman-dreny hanoro-bato mafana ho an'ny zanany izany hoe dananao makary dia tsy maintsy ataonao zao zavatra zao fa matondra ray aman-drenao manoro anao hoe zao atao dia zao dia tokony manaraka tsika zanaka fa tsika rehefa tsara fitondran-tena fotsiny eo amin'ny fiainana dia mahita voka-tsoa foana dia todika kely indray amin'ny angelo ako amin'ny mahataноranao manana viny ianao sakana hatraranao an'ny vina tianao apetraka ve izay le hoe fifanolanana sy fitovikevitra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay vokatra izay le conflit de génération izay
Aminah moa zany a ohatrany tsy de sakana le izy satria ny ao an-trano moa zany tsisy raha tsy hoe anankitelo zay de za koa moa amin'ny mahalatokana anahy de lasa hoe somary permis amin'izay zavatra ataoko nefa vitsivitsy ah moa zany ny zavatra tena hoe tsy de azo ataoko e fa raha tsy de misy olana moa zany fa ny olana be tena hoe hitako hoe tena mame tena mibahana be eo amin'ny elanelana ny ray aman-dreny sy ny zanaka de le fomba fisainana zay ny tena hitako mibahana satria samy manana ny moral sy ny fomba fijeriny daholo le izy manana ny mahazatra anazy ary za manana ny anahy manokana ary io konkoa hitako tena problème be amin'le ray aman-dreny sy zanaka le fomba fijery ary le fomba fandinika satria le ray zatra an'le amin'le monde efa modernisé de miditra anaty resaka teknôlôjia ary manaraka an'izay zavatra rehetrarehetra mivoaka ohatra de izy nefa zatra amin'le fiainana taloha le somary milamindama raha kira milama sy ny tany nefa za lasa zatra an'le ohatra hoe fiainana somary mikorotandrotana kely amin'le vaovao de ohatr'izay izy aminareo zao te antany hoe izy aminareo no manana hevitra mifanohatra amin'izay any angelozeny anazy zany fahitany anazy de hoe tsy sakana ho amin'ny fizorana ho amin'ny fahombiazana ny resaka fifanolanan-kevitra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izy ny mahita hoe zay ndray mahita hoe tena sakana kosa le izy satria zao hoe ilo amiko le izy misakana ihany satria raha mikorotana ianao miaraka amin'ny ray aman-drenao an-trano satria tsy mifanaraka le hevitra de ohatrany hoe perturbe zany ianao hoe za tsy avela manao an'ity fa maninona ary de ohatrany hoe ndraindray le izy raha sa manosika anao hoe alô rangaha zay lalany any lalany fa alô ty atao ihany a de ndraindray koa ianao ohatrany hoe miasa saina be foana de tsy mahavita nininna mihitsy e satria bana be ao anatin'ny lohanao zany hoe tsy mifandray le ondinareo sy ny le ray aman-dreny a de ohatrany hoe lasa manakana anao androso zany le izy amin'izay fotoan'izay inona raha ny vahaolana e raha nareo no jerena na ho an'izay mahita hoe sakana le izy na ho an'izay mahita hoe tsy sakana ho amin'ny fizorana ho amin'ny fombiazana le izy a inona ny vahaolana hitanareo hoe mety analan'izay elanelana na antsana zay mihitsy moa no lazany dia azy teo rany hoe na antsana lavaka eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanak'izay misaotra betsaka na mi fitenenana ny voalohany aloha ny anenana izay lavak'izay ilaina ny fifampiresahana fifanankalozan-kevitra eo amin'ny ray aman-dreny fifankazahoana dia fahaizana maka ny toeran'ny hafa eo amina situation anankiray zany ary ho an'ny Santael inona ny vahaolana hoentin'ny Santael mba anaronana na tsy ahitana mihitsy ny aran'izay hoe lavaka eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanak'izay amin'izay valiteniko zao sady tsy maka an'le toeran'le olona hoe voabahana no le izy tsy maka ny toeran'le olona ihany koa hoe mety le izy fa samy manana ny fahadisoany daholo ny olombelona raha ny tokony ho izy tokony tokony micomprendre ny zavatra misy na ny zanaka na ny ray aman-dreny zany hoe ninina miseho eo dia tokony eken'ny zanaka ary tokony eken'ny ray aman-dreny ihany koa fa nefa mila fampiresahana ihany koa le izy rehefa miresaka dia miresaka ara-dalàna tsara fa tsy tonga dia hoe ohatra hoe zany aina talohanao marina fa hoe ny aina talohanay ny ray aman-dreny fa ilaina ihany koa ny ray aman-dreny mba mihaino ny etaetanay sy ny hevitray dia mifanakalo hevitra eo tsika rehefa mifankahazo tsara ny resaka dia milamy eo foana ando inona mba hofehiny izay zavatra rehetra hitantsika teo izay raha vahaolana mba azoko aroso zany dia hoe ny fandrosoana misy foana eo amin'ny fiainana dia tokony ho izy zany ny ray aman-dreny sy ny zanaka tokony hisy fifampitokisana tena akaiky be mihitsy tokony ho fantatry le ray aman-dreny hoe ohatra ny ahoana ny zanany dia tokony ny zanaka koa tsy hanafina zavatra eo amin'ny ray aman-dreny satria raiziko ohatra hoe raha eo amin'ny fianarana na fitiavana ohatra hoe misy olana izy eo amin'ny fitiavana dia miresaka amin'ny reniny izy na ny rainy hoe misy ohatr'izao ny problemako satria manko mahatonga
mahatonga nay tanora amin'izao fotoana izao voaroboka manao zavatra kiafinafina ohatra hoe misy olona tianao dia manao secret ohatra ny hoe angalanao ohatra ny hoe fafinaretana ilay zavatra fa tokony izy ana tena tianao ny olona anankiray dia tokony tsy hoe tonga dia miroso fa ohatra ny hoe mandroso dingana tsikelikely dia mamakafaka tsikelikely satria mino koa fa izay tanora reto mbola roso amin'ny tokantrano koa rehefa lehibe dia mbola ho ray aman-dreny dia samy mifandinika izany fa tokony isy ifampiresahana akaiky eo amin'ny zanaka sy ray aman-dreny. Manao ahoana fahitany kaleban'izay fenina vahaolana ihany koa ary? Fahitako anazy zany dia tsisy tsara no fampiresahana ary zareo raha mbola mitokantrano dia ataoko hoe io mibazan'le fianan-tokantrano satria raha tsy manko dia lasa tsy mifampatoka ray aman-dreny sy zanaka dia io le tena olana be amin'izao toetrandro ankehitriny izao raha fahitako anazy. Ie, dia todika farany atsy amin'ny ilo manana 3 sekondra avy nareo 3 minata hitsondranareo fehitenina vahaolana ihany koa. Na dia efa niteny ery ilo teo, ilo nanomboka azy mantsy. Fehany ve ilaina zany le fifampiresahana mafisina foana fa zay mila micomprendre zany na ny akila mba ahafahana mahazo an'le marimaritra iraisana kanefa koa misy le situation zao le ray aman-dreny tsy manaiky mihitsy satria izy ray aman-dreny dia ohatra ny efa mibahana be ao tsy hainy hoe ianao zanaka tokony hanaja anazy tokony hankatoha azy kanefa ny tokony maka ampilasin'le zanany izy satria le zanany koa fantany hoe efa modernisé izy manaraka an'le toetrandro dia maka ampilasiny izy hoe raha za zany teo amin'ny toerany dia za hoe hicontrer an'le ray aman-dreniko sa hoe hanaja anazy sa hoe ohatr'izany satria tokony hoe fantan'le ray aman-dreny zany hoe tsy hanaraka an'izany le zanany tokony tedavany zany hoe inona zany le marimaritra iraisana zany ahafahany zareo hoe samy manana ny samy alaizy ao anatin'le izy satria misy fotoana le zanaka foana no miandure an'le zavatra dia izay mangasitraka nilo ianjelo mba hamitinako an'le resakantsika teo moa zany dia ny anandray mitovy hevitra amin'le zareo aloha zany le amin'le resaka fifampiresahana fa nefa amin'ny konko tsy dia mahampy le fifampiresahana misy fotoana manko ny zavatra tsy vitany resaka fotsiny na dia rezaka ny anazavy eo ary ianao rehefa miteny izy hoe diso dia diso fa tena mila mifankafantatra tsara aloha zany hoe resaka fomba fisaina sy le toetsainao an-trano ary le hoe ohatrana ahoana zany ny ondray zany miteny zany ohatrana ahoana le fizotran'le fiainanao atokantrano dia jerenako aminah moa zany tena hoe za moa zany amin'le hoe somary zarery dia za tsy dia manana olana hoe hiady amina hoe zoky zandry zany fa nitako hoe olana tena hoe sady amitinako anazy le problème moa zany dia aveo ataoko solution ihany amitinako an'le olana aloha zao le eo amin'le resaka telefona angamba raha aminay tanora dia nefa sarotra be aminay konkoa nefa nisaraka amin'le izy satria na ny leçon devoir efa ao daholo dia nefa tsitako zany zay hoe fomba elana anazy sy mahasarotrarotra ampiko aloha zay eny ary metsika 10 seconde ety ny azany fehany zany dia fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka mila resy zavatra tsy zaka rehetrarehetra zany mila tenena amin'ny ray aman-dreny ka raha ohatra tsy eken'ny ray aman-dreny le izy dia mbola misy ane Andriamanitra mbola eo Andriamanitra afaka menanao dia ny fahantelo betsaka fandrosoana fa taro zay mahasoa sy tsy mahasoa anao zay angambany anazy nafanany ady hevitra ary mino izahay fa nisy ny sotombotsika tany atokantrano tany voalohany indrindra ho an'ny ray aman-dreny kanefa faharoa mahafandaharana ho an'ny tanora azy dia ireo tanora ihany koa sy ireo zandry zanaka afaka nisitona lesona avy amin'ny hevitra noentina reto tanora mafana fo sy mavitrika dia mavitrika ireto zay ampatsahivina hatrany fa avy ao amin'ny lycée privé adventiste radio Elsanson manandrariny série D izy ireo enina menaday izy nisolo tena tejo nahitana ny ilo nahitana ny Angelo nahitana ny Edi nahitana ny Santael Iando ary ihany koa i Kaleba zay kosa metraka ny mandrapitafy mandrapiresaka aloha fa ny fanirianay dia isy hatrany ny fitohizan'ny fifandraisana mahafinaritra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ka hahatonga ny tanora izotra ho amin'izay fahombiazana izay mametraka ny mandrapitafa ho manaraka indray ary veloma tompoko
olatongatramiawa sofinao femanambitambi miansueavi mankanesa hati amiko yana izatrotrakrinity feuni kristino miantefa si maduna wampuna azilauzana milefa sawantarine nina fantani familumangwanati utabete ialanefa safakayana fununa hanampizi maneke niaswavanyanjanja feuni kristino miantefa si maduna wampuna hazilauzana milefa sawantarine nina ambukumane pucaunuana kananauta lapitiava namanarina nitalau jesosi timbula manda hanilalamarina feuni kristino miantefa si maduna wampuna hazilauzana milefa sawantarine nina misy fetrany famindrampoa tolonindramolisoarina vahitadiana ka alaony lalana naturony inialino bara izy tondra fivarina sy hitantana ny dia
misaotra ny mpanolotra ny fandaharana ny tenako amin'izao fotoana izao toy eo fotoanany dinidinika ara-pahasalamana isika ary anio dia ijery akaiky ny fiantraikany saina eo amin'ny vatana eo amin'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny manana oabolana mazava ny tiakambara isika ny hoe ny fahasalamana no voalon-karena tokoa izy amin'ny lafiny ahoana nefa no moa mitondra fahasambarana aloha ny fahasalamana ary izy indrindra no tiana ho velabelarina androany amin'izao tontolo mirotoroto sy feno aretina izao dia tsy tazana intsony ilay fahasalamana sy ny fahasambarana miaraka aminy ka tsy misy fahasambarana irery fa raha miainga avy eo amintsika tsirairay avy izany dia miantefany amin'ny hafa anampy azy koa ho sambatra miara-salama zany kanefa moa ahoana ny amaritana ny fahasalamana tsy ara-batana ihany fa koa ara-tsaina sy ara-piarahamonina izay indrindra no ifantohany dinidinika androany ny fiatraikany fisainana eo amin'ny fahasalamana manahoana ny fiaikana tsy maintsy hosedraina eo anatrehan'izany andeha ary hanomboka metraka fitsipika ao an-tsaitsika satria ao no manomboka izany ireo fahalalana fototra ilaina mba hatratrarana izany tanjona izany dia ireto avy misy akony eo amin'ny tenantsika ny zavatra rehetra na ao amin'ny tsara io na ao amin'ny ratsy zay jerena zay enoina zay vakiana eny fa na zay hoanina aza misy oabolam-bazaha manao hoe nous sommes ce que nous mangeons ireo zany dia hojerena manokana ifantoka ny fisorohana nefa ny resantsika androany ary mitaky be deabe ny herin'ny sitrapo satria izy io no fitaovana ilaina ho amin'ilay safidy tsara sy ny fanovana ilaina fisainana miabo no fahalalana faefatra ilaitsika fisainana miabo zany esprit positif zany ampiarina eo amin'ny toe-javatra rehetra eo amin'ny fiainana ho tonga toetra ny fadimy dia ny fiziko zany estime de soi mialatsiny aloha amin'ilay teny frantsay sy ilay teny gasy fa ndray mifameno le heviny zay andraisantsika azy ny fiziko na hoe estime de soi izy io dia rafetina amin'ny alalan'ny teny ambara na enoina ny safidy tsara mba hahafahana miasa mahatsapa ny tontolo manodidina ka izany rehetra zany motsy ny herin'ny sitrapo no anatrarana ny fahasambarana sy ny fahasalamana ny fahenina dia ny farany tatsaina ara-pihetsempo ohatra mifanohitra kely ilay teny nataontsika hoe ilay intelligence émotionnelle izy eo amin'izao fotoana dia voizina be mihitsy satria manana anjara ndraikitra ngezabe eo amin'ny fahasalamana indrindra eo amin'ny ara-piarahamonina sy eo amin'ny ara-tsaina ny faranitatsaina ara-pihetsempo na intelligence émotionnelle dia fitaovana mahomby koa eo amin'ny sekoly-ny fiainana ny farany dia zao ny fanantenana fivoy mahatonga anao eo amin'ny tanjona ary fototra isorohana ireo aretina manimba ny saina sy ny vatana ny fanantenana raha ireo ary ny fahalalana fototra tsara fantatritsika dia zao fanontaniana fomba hoana ny sorohana ireo aretina mora mahazo amin'izao vaninandro moderna izao marobe ny tianambara fa safidy vitsihany no asindresaka satria voafetra ny fotoanantsika zao ary ny akony saintsika eo amin'ny toe-pahasalamatsika ny saintsika na ny fisainana izay voavolavolan'ny tontolo manodidina ny fizitsika na lay personnalité lay estime de soi ny lasatsika izany mandrafitra n'ilay fisainana ary miseho amin'ny alalan'ny fihetsika na comportement miseho koa eo amin'ny toe-po na ny toetra mihitsy na état d'âme ozy ny teny frantsay ary indrindra ny asetry ny vatana izany fisainana zany izay fototra ifantohany resakitsika androany fanontaniana mipetraka manaraka dia zao fomba hoana ary no hitantanana ny fisainana mba ho ako ny mahasalama sy mahasambatra ny vokany ny valiny dia tsotra fanazaran-tsaina hifehy ny tontolonao
misoroka ireo fietsika tsy sahaza ary mitondra fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina. Ohatra, voleo ho toetsaina ny fahatokiana, honnêteté, ny mahatompona ndraikitra, responsabilité, ny fahamarinana, justice, ny fanajana ny hafa, respect des autres, ny fahadiovana, l'intégrité, ny fijoroana amin'ny fahamarinana, véracité. Ozy angonangamby anao hoe ahoana koa zany toetra be dehibe zany hoe dia mba ho tanteraka eo amin'ny maha-olombelona, azo atao tsara ny manazatra ny saina ho lasa toetra ny vokany mamelombelona ny toe-po sy ny toe-tsaina mitondra fahasalamana izany. Inona ary ireo tombotsoa ara-batana entin'ny saina voafehy? Maromaro koa izy reto fanadihadiana nataon'ny David Sobel sy Robin Orstein tamin'ny taona 2000. Ny hery fiarovana dia miakatra be. Fanadihadiana natao teo amin'ny fandiniana ny rora izany, dia tsy karitra fa ny tombo ny hery fiarovana ao amin'ny rora izay miaro amin'ireo otrika aretina rehefa io toe-tsaina miabo namboly an'ireo toe-tsaina no tany saina teo ny olona iray. Ny homamiadana, ny fandiniana natao koa dia nahitana fa mitombo ireo antikôro ao amin'ny marary ny homamiadana izay nanazatra ny saina ho pozitiva sy tony. Ny fahaela velona, fanadihadiana nataon'ny Danner sy Snowdon ary Frezen tamin'ny taona 2000 zany. Ela velona kokoa ireo niaina sy natsapa fifaliana na fihetsepo tsara nandritry ny fiainany. Ny faefatra, ny fahasalamana ao aorian'ny fandidiana, fandidin'ny fo moa nanaovana ny fanadihadiana, dia hita fa vetivety dia sitrana sy tsy dia tratrany complication ireo miabo fisainana. Fahadimy, ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Fanadihadiana natao teo amin'ny sokajin'olona roa izy ity. Nasaina nanoratra ny zavatra mety iseho ao aminy ao anatin'ny fotoana ho avy izy ireo sokajin'olona roa ireo. Rehefa afaka roa taona natao ny fandiniana, ny toe-pahasalaman'ireo sokajin'olona roa ireo, dia hita fa vitsy kokoa ny soritra retina teo amin'ireo miabo fisainana na optimista, raha mpitahaina amin'ireo miiba fisainana na pessimista. Ito mpamaranana ary riavana dia izao hoe fomba mahomby iazonana ny fahasalamana ny fisainana miabo pozitif. Kanefa aoka tsy ho raisina ho fomba amahana ny olana rehetra zany. Ohatra, ny fiatrehana ny fahafatesana, ny loza voajanahary, ny aretina homamiadana. Sarotra ny miazona azy ao anaty fahorimbe, ary indraindray dia mety ho mamita tena ka tsy fantatra ao intsony ny alala ny tena zava-misy. Ka maniry raha ohatra ka hoaitsika ny anazatra ny saitsika ahafahantsika misoroka ireo aretina mora mahazo. Maro no tikam-baro, kanefa izay no resadresantsika alohandroany. Raha mamaky ny ao amin'ny obolana toko fa 412 tsika, dia izao no valiny, izao no vali teny ao. Tsy mivily fa izay misaina ny ratsy, fa famindrapo sy fahamarinana no azon'ny misaina ny tsara. Le dika teny ary ambany no raisiko. Na eo amin'ny 170 izy ny fo mionona no fiainany nofo, fa ny fahamaizan-tsaina dia mahalony taolana. Ka hitatsika fa izany fiatraikany io fomba fisaintsika io izay ilana fanazarana ho lasa toetra dia misy akony azo antoka eo amin'ny fahasalamantsika. Mba ho tsaratsara kokoa ka dia tena ho voalohan-karenany ny fahasalamantsika amin'ny fitezantsika ny saintsika ho tsara. Dia misaotra antsika indray tamin'ny fianoana sy fanatrehana izany dinidinika tsotra izany.
sinaniso nampianatrai ninenikio nanoroai ny dadako fa ankehitry ray koko lay ansonary ray tsito atoloray zay rehetra mombana ny fofanay nitebitebilao raha toka sitrakao de ozanako ianao atoloray ho sambatra ianao kanefizambola manay misalasala indraindray inonano atao aizano tena misy zaniso ray anao no atoniko satria fantatro toko le maty hoay ho soloko ka mba maniry amonjy atoloray zay rehetra mombana
araka ny anareo tamin'ilay hira teo dia tonga amin'ny anjarantsika indray tsika zao rakizy. Tantara anankiray no akatsika lesona androany dia avy eo tsika notre rave Emmanuel tsara kely anankiray anaovantsika fahatsiarovana. Fa mialohan'izany aloha dia araka hivavakintsika. Andriamanitra misaotra anao izay fanomenao an'izao hariva izao ahafahanay miaraka mivavaka eto indray. Raha ianao tantara izay dia efa namasinao anie hirotsaka aminay. Dia sokafo daholo ny sofiny ankizy mba hiaino tsara sy oliana tsara amin'izao hariva izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tonga amin'ilay tantarantsika izao. Ny tantara androany dia mitondra ny lohateny hoe manao beso Andriamanitra. Manao beso Andriamanitra ohatran'ilay dada rehefa mibedy ireny na ohatran'ilay lehilahy amin'ny korala rehefa mihira dia manao beso Andriamanitra. Tany ny Afrika no mipoitra ny tantara rakizy. Rehefa niany zany tsy manaiky loatra ny manao kristianina, tsy manaiky loatra ny fanjakana hoe manao kristianina ny olona tamin'izany. Dia rehefa misy kristianina zany dia bedy foana ry zareo, voasambotra dia vonoina dia saziana daholo izay kristianina rehetrarehetra. Dia nefany nanao conférence ny pastera tamin'izay dia be da be mihitsy ny intéressé, be da be mihitsy ny olona teo atao batisa sy liana tamin'ilay fivavahana kristianina. Dia noho ny atao batisa mantsy zareo zany dia fantatsika fa ho bedy. Dia natahotra daholo ny olona rehetra dia hoe inona ny atao zany dia mivavaka daholo ry zareo. Dia tsy mety mantsy izany ilay izy raha hitan'ny olona eny satria misy mandaza dia bedy ny fanjakana dia samborina daholo dia efa lazaina fa vonoina daholo izay atao batisa eo. Dia nefa niny foana ny adventiste rakizy niny foana ry zareo mpivavaka natoky an'Andriamanitra dia rehefa niresaka izany dia hoe atao amin'ny alina ny batisa antsika. Dia noho ny alina io zany dia hozy izy ilay olona mpanenjika ny zareo hoe izay efa tokony tandranina atao ilay batisa dia efa tsy nanao ry zareo dia efa alina izao dia sady avy ny orana tamin'io hariva io. Dia rehefa avy ny orana dia nieritreritra mihitsy ilay mpanenjika hoe tena tsy hivoaka ireo olona ireo fa avy ny orana izy koa natao batisa mangatsiaka be io sady ala be. Nefa tamin'iny mihitsy dia mivoaka ny aliny mihitsy ny mpivavaka rehetrarehetra izay ho atao batisa tsy nanaiky mihitsy zareo fa tsika anaraka an'Andriamanitra dia ho atao batisa foana. Dia sady mihira ry zareo. Dia tamin'io fotoana io zany dia hozy ny mpino rehetra hoe izany Andriamanitra fa miara-mira amintsika manao beso miaraka amin'ilay orana mikotrokotroka be mihitsy. Dia vita soamantsara amin'ny batisa. Tanteraka tamin'io hariva mihitsy rakizy ilay teny ao amin'ny Romana 9:20 manao hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Ohatran'izany koa tsika rakizy, rehefa apetratsika eo amin'Andriamanitra ny fiainantsika dia hainy daholo mandama ny olana rehetrarehetra sy ny zavatra rehetra mba hampirindra ny fiainantsika. Araka hivavaka ry sika. Andriamanitra misaotra anao izay fanomenao an'iny teninao iny ahafahany anakalesina. Ingany izay Andriamanitra mba hay hametraka anao loha laharany amin'ny fiainanay foana. Amin'ny anaran'i Jesosy nangatahaka izany vavaka izany. Amen. Zay mangi, hai
fitraza hainao afindra tsy misy toetra ratsy tsy hainao hovana mitafitraza mantsy hainao rarana kuritoky amin'izy zahay ravelonako ianao ireriray no andriny fo zaho no safidy ataona ianio hanompo anao omba fanayay ampio reto zanakao fantandray fa misy favalo te andro mbaka kury toky amin'izy zahay ravelonako ianao ireriray no andriny fo zaho no safidy ataona ianio hanompo anao omba fanayay ampio reto zanakao omba fanayay ampio reto zanakao omba fanayay ampio reto Mbola tsy miaraka izy fa mbola mitohy izao ny fotoanantsika. Izao tsika anaty manuel indray marque-page nandeha ampianariko ataonareo androany. Ny zavatra ilaitsika carton chemise na taratasy mafimafy mitovy amin'ny carton chemise, dia hety dia feutre sy crayon de couleur betsabetsaka. Marque-page zany no ampianariko anareo. Ny marque-page dia ilaina rehefa mamaky boky. Mino fa manana boky daholo ny ankizy na fakafakely ny lesona sekoly sabata na baiboly. Dia rehefa mamaky an'ireny mantsy tsika dia tsy voavakintsika indray daholo ilay izy fa misy ambony kely na misy ambony betsaka mihitsy ny arany. Dia izay ny ilana an'ilay marque-page hitadidiantsika an'ilay pejy farany vakintsika tamin'iny. Dia amin'ny paozina biby moa izany ilay marque-page androany mitovy amin'ito. Dia afaka tsy voatery hoe panda ohatrany anana ataonareo fa liona na saka na alika kely na bitro kely mety daholo izay biby tiany ankizy fa mbola be da be koa ny biby hafa namboarin'Andriamanitra. Dia araka anamboatra an'ilay izy ary tsika. Nanomboka ary tsika atao eo akaiky daholo ilay fitaovana rehetra ilaina. Voalohany mila règle ihany aloha tsika hanipihana ny vatan'ilay biby. Ilay izy moa izany atao manaraka an'ilay règle tsipika anankiroa, tsy voatery atao lava be fa tsy atao fohy kely koa. Dia avy eo manamboatra ny lohany. Tracena kelikely eo ny lohany. Ny anahy moa izany orange ny carton chemise koa dia ny biby orange ny ankizy tigre. Tigre ny biby orange dia tigre izany amboariko androany. Dia ampiana masiny, ampiana ny
vavany sy ny orony. Mahay manao sary daholo ny ankizy sady ny ankizy inona ny biby tiany ankizy. Dia avy eo les feutres crayons de couleur no ampiasaina anaovana décoration an'ilay izy. Dia marihana fa tsy maintsy biby misy tongotra ilay satria ilay tongotry ilay biby no hitazona le pejy tokony hoverenantsika vakina. Dia tsy maintsy atao misy tongotra anankiroa ohatran'izao ilay izy. Dia tsy mety izany raha ohatra hoe papillon na vorona na tantely ny ataonareo fa tsy maintsy misy tongotra. Dia izay nenazy zao feutre noir no ampiasaiko nandokoana an'ilay tika, nasiana an'ilay lavalava aminazy ireny. Dia ohatran'izao zany ilay sary tokony ho izy. Dia avy eo didintsika amin'ny hety dia ilay tongony ataontsika milamina traceny amin'ny lamina eo. Fa tsy ny ankizy tsy milalao hety dia tsy milalao lamina koa fa sao dia maratra fa atsoina ny zokina dada sy neny manao an'ilay izy. Fa lasa ilay fanetezana io mitandrina tsara ny hety fa sao dia maratra dia tsisy afaka ianarana any am-pianarana intsony tanana. Eo amin'ilay fandidiana ilay tongony tsika izao. Tsy voatery ohatra ny tonite ny ampiasaina fa lama no tena mety aminazy fa ny ankizy tsy mampiasa lama fa sao dia maratra. Dia didiana tsara atao manaraka tsara an'ilay tongony satria hito ny hitana an'ilay pejy avy eo. Voadidy amin'izay ilay tongony dia ampiakarina kely izy roa. Ampiakarina kely. Dia ohatran'izao amin'izay zany fampiasantsika anazy farany. Eto ilay pejy farany bakeko tamin'ny baiboly tamin'ny velomin'ny teny ohatra. Dia apetaka eo ilay tongony no mitazona ilay pejy. Dia ohatran'izao ny paoziny. Hitantsika fa mety tsara. Dia ohatran'izao ny paozin'ilay izy. Misaotra ny ankizy rehetra izay nanaraka hatramin'ny farany ny fandaharantsika dia mirary antsika mba hanao fampiarana an'ilay izy dia ampiasa marque-page-tsika dia tsy adino intsony mamaky baiboly veloma daholo mirary soa. Ireo talenta izay nomenao indra veriko iderana. Canto mahal tulipeni na ianizai fitaovana kely mba nampiasaina fanao ny hery ary koa ny saina. Saina fanao ny hery ary koa ny saina. Iankaviko hoe ianao itsito mbatona regny aiko fantatro loatra fa tsy toetrana. Tsy ampifino
anao fa te irizoana misy mendrika anioany tena mahay sy mampitomany fanaonao no tsy adinonao asa loatra fa de isaraky anao ireo talentako ampitokory de tsy fahaizako re masolory ravelonako ity zanakao manohiatrany ny fideranana ravelonako ity zanakao manohiatrany ny fideranana reo talenta zay nomenao ay indra verikyo iderana isaorantsika docteur Clarette nitondratsika teo a ny fahasalamana isaorana ihany koa sekina nitondra ny tantara sy ny asa tanana ho an'ny ankizy ankasitrana ihany koa ianareo a zay manaraka ity fandarana ity a hatramin'ny farany iroso amin'ny vatsim-panary sika milohan'izay anefa dia andeha anaraka hira anankiray Now
manantitra atrany ny fiarabahana zay efa natao teo aloha nataon'ireo ankizy zay efa nifandimby. Ankehitriny isika dia hiditra eo amin'ny vatsy ary andray izany isika. Misaotra an'Andriamanitra isika no mbola nanomezany antsika izao fotoana mahafinaritra sabata hariva izao ary mbola iarahantsika ihany koa manovo hery ara-panahy indrindra amin'ny alalan'ny teniny izay omeny antsika androany. Izany tenin'Andriamanitra izany dia hitatsika araka izay voasoratra ao amin'ny Malaky 3:7-20 sy 4. Malaky 3:7-20 sy 4 ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Indro izao aniraka ny elimpaminany ho aminareo dia tsy mbola tonga ny andron'i Jehova ilay lehibe sady mahatahotra. Ary izy ampody ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy fandrao ho avy aho hamelo ny tany amin'ny fandringanana. Raha izay no teny nomen'ny tompo atsika afatra izay nampitondraina any Elizy dia afatra mifandray indrindra amin'ny atao hoe fanabeazana kristianina izany. Ny fanabeazana kristianina moa dia fitaovana iray eo am-pelatanan'Andriamanitra izay ikolokoloana ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy amin'ny mpiarabelona amintsika. Ary koa araka ny voalazany afatra teo dia fanasitranana ny fifandraisana tapaka eo amin'ny fiarahamonina. Raha ho jerentsika ny tontolo manodidina an'io andinina io dia toy izao. Rehefa niverina avy tany amin'ny tany fahababoana tany Babilôna ny firenen'i Joda ka tonga soamantsara tany Jerosalema izy ireo dia nahazo aingam-panahy avy tamin'ny Agai sy Zakaria ny hanorenana indray ny tempoly. Fifaliana ny an'ireto vahoaka Joda ireto satria fantany fa raha anarina izany tempoly izany izy ireo dia eo Andriamanitra anampy azy, hampahery azy mba hatanteraka ny asa izay natao. Lasa ny fotoana, lasa ny andro, lasa ny volana, lasa ho taona ireny dia tsy araka izay fanantenana ny reto firenena Joda ireto ny zavatra nitranga. Ny fanantenana izy ireo araka ny voalaza teo dia hoe Andriamanitra anampy azy ary ny fiainan'izy ireo ara-toe-karena zay avy any amin'ny fahababoana dia fatatsika fa nampalahelo izany firenena izany rehefa tafody dia nanantena izy ireo fa ho tafarina vetivety izany fiainana ara-toe-karena sy ara-tsosialina izany kanjo. Ny mifanohitra tamin'izany ary no voamaika anseho fa haitany lava dia lava no nitranga ary niteraka tsy fahavanonam-bokatra izany haitany izany. Nitarika mosary arety mandringana tsy takitra ny saina teo an-tany izany olana ara-tsosialy izany mbola nanampitrotraka ireo firenena fahavalo izay nifanolobodi-rindrina tamin'ireto firenena Joda ireto dia ireo Samaritana. Nanao niezaka mandrakariva ny hanakivy an'ity firenena ity teo amin'ny fanorenana ny tempoly ary niezaka mihitsy ara ny hanapotika ny toe-tsainy ireo firenena ireo. Raha isika no teo amin'ny toeran'ny firenena Joda
nanao ahoana re ny toepotsika, nanao ahoana ny fisainatsika tamin'ny toezany toejavatra zany. Nanantena isika fa Andriamanitra no nitarika atsika avy any amin'ny fahababona tonga soamatsara eo an-tanirazana. Nanantena isika fa hiarina vetivety ary aingana amin'ny fomba tsy takatry ny saina ny toe-karena, kanefa ny mifanohitra no zavatra niseho. Maro ny maty tamin'izany ketraka ny vahoaka. Nalahelo ireto firenena ireto, ary teo anatrehan'izany famoizam-po lehibe izany dia nitarika ny ankamaroany reto vahoaka Joda ireto hisalasala ny amin'ny fisian'Andriamanitra. Nanomboka izy ireo tsy nahatoky intsony fa hoe mbola misy tokoa ve lay Andriamanitra izay nitantana antsika niala avy tany Babilôna ka nahatonga antsika eto amin'ity toerana ity? Mbola ao ve lay Andriamanitra izay nitoky itsika hatramin'izay? Fa nahoana re isika dia nozohim-pahoriana tahaka izao raha toka fanantenana kosa no tadiavintsika ho azontsika. Nanomboka niala tamin'Andriamanitra tsy kelikely izy ireo, ary ny fiainany dia tsy hoe nasehoany ny ariary, fa tsy natoky an'Andriamanitra intsony izy. Nataony teo ambava fotsiny sisa, izany atao hoe fankasitrahana an'Andriamanitra, fitenenana ny anaran'Andriamanitra izany. Fa ny fiainany isan'andro, andavanandro kosa dia fiatsaram-belatsia, satria nanomboka nitady izay nahasoa ny fiainany tamin'ny ezaka nataony tenany tamin'ny lafiny rehetra izay tsy nankasitrahan'Andriamanitra akory izy ireo. Teo anatrehan'izany toejavatra zany dia tsy nangin'Andriamanitra. Fantany ny toepony reto vahoaka nreto, noho izany dia nanoratra ho an'ny Malaki izy. Ary ao amin'ny Malaki 3:2 ka hatramin'ny 4 lay afatra izay nampitondrain'Andriamanitra ny Malaki dia hoe averintsika indray. Indro izao aniraka ny elim-paminany ho aminareo dia ny tsy mbola tonga ny andron'i Jehova ilay lehibe sady mahatahotra. Naniraka aneli Jehova haitondra zany afatra izany eo amin'ny fireneny Joda fa afaka mamonjy ny fireneny Jehova. Marina fa lavitra ny fiainatsika ankehitriny izany tantara teo amin'ny firenena Joda izany. Tsy misy atao hoe mahasamihafa azy firy anefa raha dinihana ny tantara sy ny zavatra iainatsika amin'izao fotoana izao. Tsy ireo babo ireo, raha izy ireo no nizaka ny fahoriana izay teo amin'ny tany izay niainany, raha neveriny fa nandray ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra izy, moa tsy taka izany koa ve isika izay manana ny teny fikasan'Andriamanitra isan'andro eo amin'ny fiainatsika, kanefa dia hitatsika ny zavatra miseho koa eo amin'ny fiainatsika. Indraindray isika tojo tsy fahombiazana, entina mbavaka ny toejavatra iray, atao ny fomba rehetra mba angatahana izany valimbavaka izany amin'Andriamanitra, hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Indraindray koa nefa ataontsika hifanaraka amin'ny sitrapontsika any, ary rehefa tsy tanteraka izany dia inona ny zavatra mitranga? Fahakiviana, kivy isika. Mora kivy isika rehefa tsy tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra izay efa ny fikiratsika hatramin'izay, fa toejavatra hafa izay enzana kokoa toy ny aretina, fanaintainana, fahantrana,
fijaliana eny hatramin'ny fahafatesana aza no valiny izany zavatra izany. Ny fitsapana, ny fankapana lehibe toy izany dia mitarika atsika, maka fanahy atsika tahaka nyreto poniny joda mivena avy tamin'ny fahababoana ireto, hisalasala ny fisian'Andriamanitra. Nefa tsy tokony lavolefona isika. Eo anatrehana izany toe-javatra izany dia tsy tokony hisalasala isika, fa eo ilay Andriamanitra atsika izay mbola mitantana amin'ny fiainantsika, satria izao mbola tsy tonga eny Kanana isika, mbola iotaza atsika io Kanana, fa kely sisa dia ho tonga somatsara ao amin'ilay tany izay tsy misy aretina, tsy misy fanaintainana, tsy misy alahelo, tsy misy fahoriana, tsy misy fahafatesana intsony isika, ary tsy ho ela intsony izany fotoana izany. Amin'izay fotoana izay dia ho afaka ireo olana rehetra sy ny fisedrana rehetra izay nahazo atsika teto ambonin'ny tany. Raha jerentsika ny afatra malaky dia misy antony enina izay ny ampanganana izany firenena izany ka nahatonga n'Andriamanitra nandefa n'ity hafatra fampitandremana mihezinezina ity. Ny afatra voalohany dia nanala baraka n'Andriamanitra tamin'ny fanaovany fanatipona sy ny fisehoana ivelany ho mpivavaka fotsiny ireto firenena joda ireto. Ny fiampangana faharoa, ireo mpisorona izay nitarika ny vahoaka tamin'izany dia nanaiky tamin'ireo zavadiso teo amin'ny firenena, natao ny vahoaka tamin'izany firenena izany, nandeferany zavadratsy izay nataon'ireo mponina ireo. Olana fahatelo, ireo lehilahy tao amin'ny firenena Joda dia nanjary ny fanambady tamin'ireo taranaky ny Samaritana izay fantatsika fa mpanompo sampy, ary nisarany izy ireo mihitsy ara ny vadiny ara-dalàna. Ny olana fahaefatra, ny salasala ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ny maro tamin'izy ireo. Olana fahadimy, tsy nahatoky intsony teo amin'ny fandoavana ny fanatitra sy ny ampahafolony ireto firenena Joda ireto. Ary ny olana farany dia nandika ny lalàn'Andriamanitra ankitsy rano izao ireto firenena ireto. Ary io olana fahenina io, ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra io ko no olana mbola iainatsika sy antalovatsika amin'izao fotoana izao. Tahaka anireo firenena Joda isika dia io olany tsy nanarahana, tsy nankatoavana ny lalàn'Andriamanitra ko no mbola iampanganatsika amin'izao fotoana izao. Noho izany, nifidy any Elia Andriamanitra mba hitondra ny afatra. Iza moa ilay Elia amin'izao vanim-potoana iainantsika izao? Iza zany ilay Elia novidian'Andriamanitra hitondra ny afatra fampitandremana, hitondra ny afatra ao Malaki 3 io amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao? Tsy iza fa ianao izaho. Nifidian'Andriamanitra isika hitondra n'izany afatra izany eo amin'ny mpiarabelona amintsika. Dia olona say manameloka amin'ny mpahasahina ny fahotana, olona
say milaza manambara ny fiavian'ny Mesia tsy ho ela intsony. Olona mampirisika ny fibebahana amin'izao fotoana izao ary ny batisa ho tandindon'ny fanadiovana amin'ny fahotana. Rehefa diniantsika io afatra io, satria isika ilay Eli izay ho irahana dia ireto misy lesona izay tokony ho tazomintsika, tokony ho tsaroantsika mba ahafahantsika manatanteraka izany iraka izany. Ho an'ny olon'Andriamanitra mpikomy, mila famerenana amin'ny laoniny ny afatra. Mila manatona an'ireny olona ireny isika. Fantatsika, manodidina antsika dia misy olona mikomy amin'Andriamanitra. Eli isika manatona an'ireny olona ireny mitondra ny afatra. Ny tsy fankatoavan-dalàna dia manapaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy amin'ny olona. Ary ny tsy fankatoavan-dalàna koa dia manapaka ny fifandraisana eo amintsika samy isika. Fa ny fankatoavan-dalàna kosa nefa dia manome antsika andraikitra lehibe amin'ny fanomanana ny olona tsirairay avy ho amin'ny andron'ny tompo. Olana anankiray, lesona iray izay tokony ho tsaroantsika koa amin'ny maha-Eli antsika dia aoka hitady famelan-keloka sy fanasitranana ny fontsika amin'Andriamanitra isika, fandrao avy izy hamelo ny tany amin'ny fandringanana. Isika mila mandravina ny fihavanantsika amin'Andriamanitra, mila mampiravina ny fihavanantsika amin'isika samy isika olombelona. Sao re tonga ny fotoana fandringanana ka sanatria levina ao anatin'izany fandringanana amin'ny andron'i Jehova izay lehibe sady matahotra izany isika tsirairay avy. Lesona anankiray, ny andron'ny tompo dia nameloka ny ratsy fanahy ary hanome rariny kosa ny marina. Ho anisan'ireo olo marina ny isika amin'izay andron'ny tompo izay, ka azo rariny amin'Andriamanitra mba tsy ho tahaka an'ireo ratsy fanahy izay nahazo ny fanameloana. Ho levina tanteraka mandrakizay mantsy ny ratsy fanahy, ka tsy hisy hiangana ireny na ny fakany na ny sampany, araka ny voalaza ao amin'ny Malaky 3:7-10. Ho levina ireny, tsy ho hita intsony ireny, aoka isika hazo rariny tahaka ny olo marina. Izany afatra izany dia manosika anao, manosika ny zanakao, manosika antsika tsirairay avy, hampody ny fontsika amin'Andriamanitra sy hiomana ho amin'ilay fiaviany lehibe fandrony izay tsy ho ela intsony fa andrasantsika eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Ho fehiny izany afatra izany dia io afatra Eli io dia miresaka fampihavanana amin'Andriamanitra sy ny olona ary fampihavanana ny olona samy olona. Miresaka famelan-keloka ho an'ny mpanota mibebaka izany afatra izany ary manasa azy ireo ankatoy ny lalàn'Andriamanitra alohan'ny hiaviany hitsara izao tontolo izao. Ray aman-dreny, tianao ve ny havonina ny zanakao amin'ny andron'ny tompo ary hiaraka aminao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy ireo? Tianao ve ny ahatonga ny zanakao ho mpandova le fiainana mandrakizay
noho izany avy alao Andriamanitra hampiasanao hampiasa ny zanakao ho eliany mba alavorary ny afatra izay nampitondrainy ka tonga tsika olona vonina hitsena mandrakariva an'ilay tompontsika izay ho avy tsy hoela eny amin'ny raonlanitra. Ny tompo ane omba sy hitahintsika tsiraray avy ka izany afatra izany dia isy akony lehibe eo amin'ny fiainatsika, isy heviny lalina amin'ny androm-piainatsika rehetra ka na inona ataotsika dia tsy hanadino an'ilay afatra isika ary tsy hanadino fa isika dia ilay eli ny rain'Andriamanitra hitondra ny afa-pamonjena amin'izao tontolo izao. Tiako ny hiaraka hivavaka amintsika amin'izao fotoana izao. Ray masino tompo tsara indrindra any an-danitra, masina indrindra ianao, ray be famindrapo, ray be fitiavana, ary izany tompo no mbola anananay izao fotoana sarobidy izao hanatonana ianao amin'ny alalany teninao izay nomenao anay androany. Misaotra indrindra tompo noho ny afatra izay napetraka ao taminay indray tamin'ity sabata folakandro ity. Tompo tio tehirizo amponay izany afatra izany. Aoka tsy ho avelanay horaraka an-tany ny iraka nampanaovinao anay, fa nifidy anay ho elianao tompo dia andeha izahay anao ny asanao. Fa ny herin'ny fanainao kosa no hitantana anay hatrany, ary izany fanainao izany no anome anay ny fahendrena mandrakariva ka ho maro tompo ireo olona izay mifanerasera aminay, izay tianay indrindra fa atompokay ao tokantrano izany, no handray ny fibebahana tanteraka, handray ny famelan-keloka tanteraka avy aminao, ary samy vonina hitsenanao eny amin'ny raonlanitra izay Jesosy soky. Samy vavaka izany tompo dia tononona sy angatahana amin'ny anaranao rery any, miaraka amin'ny famelana ny heloka rehetra. Amen. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'izao fandaharana izao nandritra ity sabata ity. Mankasitraka indrindra ny fahasoavan'ny tompo ane ho amintsika tsiraray avy, ary mirary herinandro eo ambany fiarovan'ny tompo ho antsika mandra-piona tompoko.